Tsy alalavitra n'izay ihany isika tokony araha-maso akaiky ny varotra iraisam-pirenena raha ny fanazavana nentiny tale jeneraly ny sampandraraha malagasy adina ny famotsim-bola na ny samfinina no afantarantsika azy be loatra hoy ity farany mantsy ny osika sy ny famotsim-bola eo amin'izay sehatra izay. Ny herinandro lasa teo dia enjitra ny Praiministra raha niona tamin'ny tompon'andraikitra Issa Tsokajiny, anisan'izany ny avy eo anivon'ny fahatoseranana. Hatramin'izay nisiny dia efa noatotra terin'ny sampandraraha malagasy hiadina amin'ny famotsim-bola na ny samifinina fa tokony araha-maso akaiky ny varotra iraisam-pirenena. Hatramin'izay nijoroana izay dia tsy nitsahatra ny nampaneno langorona foana ny hoe tokony ho amboarina tsara, araha-maso tsara ny varotra iraisam-pirenena, na ny mivoaka zany na ny miditra. Satria ny antony dia mbola misy zany ny tandrevaka eo anivon'ny raharaha ny fahatoseranana. Raha ilazako ohatra fotsiny zany ny zavatra misy zany izay mifandray be dia be amin'ny fivarotana tsokosoko, ny volamena sy ny fanaovana trafika ny vola vahiny, devise zany ary indrindrindrindra ao anatin'ny fanoranana entana makany velany izay tsy misy fampodina n'ilay vola vahiny na la entsona amin'ny teny frantsay io raha patrimoine de devise dia amidin'ireo mpanao trafika any velany ny vola azo amin'ilay fivarotana volamena na ny vola azo amin'ny trafikana devise na ny vola azo amin'ny fanoranana entana ara-dalàna fa tsy nampidina ilay vola. Dia ireny vola karatsaka ireny na antsointsika amin'ny teny frantsay hoe espèce no ividianany zareo entana mivantana, dia rehefa tonga ampidirina aty Madagasikara ny entana dia atao osoko amin'izay ny fanambarana eny amin'ny fahatoseranana. Betsaka ny vola azo tamin'ny andramena izay tsy tafaverina eto Madagasikara raha ny fanamariana izay voarainy avy eo anivon'ny sampandraraha malagasy adina amin'ny famotsim-bola hatrany. Raha raintsika ohatra ny vidin'ny andramena izay niondrana teto mbola be dia be tsy tafaverina eto Madagasikara. Ireny zany tokony arahana maso nakaiza daholo ilay vola. Ny zavatra efa hitanay zany eo anatrehany taratasy eo ampelantananay dia amidy any velany any reny vola azo tamin'ny varotana andramena reny dia ampiasain'ireo mpanafatra entana. Dia mazava ho azy hoe inona moa no mahatonga an'ilay olona ampiasa an'ireo vola karatsaka ireo satria manamora ny fanaovana osoka zany rehefa tsy hita ilay atao hoe traçabilité. Mikasika ny tatitra izay navoakan'ny Swiss Leaks kosa indray dia nanambara ny tale jeneraly ny samifinina fa tao aoriany ny fahalanian'ny lalàna iadina amin'ny fampiororoana dia efa manomboka hiditra ao anatin'ny fiombonan be ny service de renseignement financier antsoina hoe groupe Egmont isika. Efa afaka mandray anjara amin'ny fivoriana iraisam-pirenena i Madagasikara ary manomboka manao fifanakalozana vaovao eo amin'ireo sampandraraha mitovy amin'ny any ivelan'ny samifinina. Nandefa taratasy tamin'ireo mpiara-miasa any Suisse ny samifinina afantarana ny tena votoaty ny vaovao izay navoakan'ny Swiss Leaks sy afantarana ny anaran'ireo izay mizaka zo-pirenena malagasy tafiditra anatin'ny fampantsirana vola mahakasika ny hetra na ny évasion fiscale.